Ho anareo ao amin'ny Assemblée nationale sy ny HCC. Falery nareo manakihana an'ireto antoko politika madinika reto satria nareo ao ambadiky ny antoko politika vaventy. Nanana fahefany anareo ny Assemblée nationale ny teny hoe misy tsy fahaiza mitantana ne ianao tamin'ny fitondrana teo aloha. Fa inona ny teneninareo? Milaza voafidim-bahoaka nareo nefa tsy niaro ny tombotsoam-bahoaka. Ka inona ny ilana nareo? Ny HCC. Fantatrareo tsara fa nisy ny anticonstitutionnalité ny fitondrana teo aloha, tsy nanaraka ny lalam-panorenana. Dia nareo ve mbola atokisana amin'ity ordre constitutionnel amboarimboarinareo ty ho tombotsoanareo? Amiko zany ny HCC sy ny Assemblée nationale tokony hatsahatra aloha. Mila dinihana ny asan'ireo satria tsy nijery ny tombotsoam-bahoaka. Ary farany fanontaniako amin'ny HCC sy ny Assemblée nationale mba lazao hoe hatraiza ny fetrany hoe atteinte à la sûreté de l'État sy trouble à l'ordre public. Aloha mba hazava tsara hoe manohitohana ny fiandrianam-pirenena. Aiza ho aiza ny fetra na ny limity anavahana an'io amin'ny fahafahana midina an-dalambe satria zo fototra no midina an-dalambe. Dia rehefa inona ny hoe atteinte à l'ordre, atteinte à la sûreté de l'État, rehefa inona ny trouble à l'ordre public. Misy fanazavahana tsara io ary azo atao tsara midina an-dalambe rehefa manaraka an'izay. Fa ianareo vao mikitikika kely ny tombotsoa politika anareo dia atteinte à la sûreté de l'État avy hatrany. Zany hoe ararotinareo ilay izy ataonareo lasa fanamelohana politika fa tsy araka ny tokony ho izy. Dia apetraka aminareo ny fanontaniana mba misy iray député mamaly an'izay eto.